Alakamisy fa efatry ny volana aprily 2022 ankafaliana indray fitserazaina no iarana amintsika ny tokantrano any ary amin'ny takarivan'ny alakamisy ity. Toy izao ary aloha ireo matoam-baovao isongadina hoentina amintsika amin'ny takariva ity. Ny fanomanana ny fifidianana sy ny tontolon'ny fandriampahalemana ao anatin'ny fiatrehana ny fifidianana eo ihany koa ny mahakasika ireo valona Sri Lanka mpividy vato ao didy izay nisy moa ny didy nivoaka navoaka ny fitsarana mahakasika azy valo mirahalahy ireto ary ihany koa ny mahakasika ny zava-mitranga ao Imamba ao. Fa anisan'ny rafitra manana anjara toerana lehibe amin'ny fifidianana ny fitsarana manokana momba ny fifidianana na ilay antsoina hoe CES. Androany ary sinonanao ny fianianana ireo mpikambana mandrafitra izany rafitra izany. Vola Ravoavo no mitondra ny akon'izay eo amin'ny sary ny Tsirra Kotoarson. Ao amin'ny fitarana manokana momba fifidianana tsy andanina amin'izana amin'iza fa ray fanapahan-kevitra ny kalalahana ka ny fanajanana lalam-panorenana sy ny lalàna manan-kery ary reo foto-kevy arkety no any baikoa amin'izany. Androany no nanatanteraka ny fianianana ireo mpitsara mpikambana valo ao anatin'ny fitsarana manokana momba ny fifidianana na ny CES. CES izay mananjara toerana lehibe amin'ny fifidianana. Araka ny lalàna fehizoro laharana 2024 tsipika aotra 420 izay mivoaka tamin'ny taona 2024 dia ny CES no miantoka amin'ny fandiniana ireo fitakiana sy fitoriana momba ny fifidianana. Anisan'ny asa napetraka tamin'ny CES amin'ny fandraisana ny atotan-taratasy filatsaka hovidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ary ny CES ihany koa no manambara amin'ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana amin'ny fifidianana filoham-pirenena sy fifidianana solombavam-bahoaka voalohany amin'ny Repoblika faha-efatra. Tsy nitendrena fa nifidian'ny mpitsara namana izy valo mianadahy ireto. Eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana na ny HCC no misy ny fitsarana manokana momba ny fifidianana ary ny mpitsara Rajona Arifony Jean-Michel no filoha avy hatrany ny CES na président de droit de la CES. Araka ny filazan'ny lalàna sy ny lalam-pandrenana dia miamina amin'izay izy everiko fa efa misy tompona andraikitra hafa mikarakara ny atao eo amin'izy ity fa ny anazy hoe reto zavatra takina mba hahafahana milatsaka fandenana tanterak'ireo arabasoa arabatsara sy tanterak'ireo dia tsy maintsy mandray izay fanapahan-kevitra ny fanampifen'izay ny fitsarana fa tsy afaka hitsabaka any amin'ny fahefany ny hafa ary izay mitsy ange matetika no mety manahirana raha ohatra ka andraikitry hafa ny tsabahana. Taorian'ny fianianana dia miasa avy hatrany ny CES. Araka ny fanazavana ny etin'ny filohany Rajona Arifony Jean-Michel dia manomboka ny 7 aprily ho avy izao no hanomboka ny fandraisan'ny CES ny atotan-taratasy filatsaka hovidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay ho faritana ho toto-saina amin'ny faha-20 volana Jolay ho avy izao. Anisan'ny nanatrika ny lanonana ara-pisarana izay notanterahana tetsy amin'ny fitsarana Tampony Anosy ny filohan de Tezami Tandry Rajoelina. Nisafidy ny angina ny filohan de Tezami tao aorian'ny lanonana, tsy nisy ny fanambarana izay nataony tamin'ny mpanao gazety.